Fanofarana tamin'ity farany an'andro dia ihany koa ilay fifaninanana fête de basket tanterana teny Andressoro teny ny club ny AT2B moa no nikarakara izay nentina nankalazana ny fahadimy taona nitsanganany. Lalao nandrasany maro ny fihaonana teo amin'ny Bemiray sy ny TTS ka ry zareo avy amin'ny Bemiray no nivoaka nandresy tamin'izay famarana an'izay. Fahombiazana tanteraka no azo ilazana ny hetsika fête de basket andiany faharoa izay nokarakarain'ny fikambanana AT2B na ny Andressoro tia basketball hoentina mankalaza ny fahadimy taona nitsanganany. Ity hetsika ity izay nofarana nandritra izao farany henandro izao. Tamin'ireo famaranana rehetra natao dia nisongadina indrindra ny fihaonan'ny ekipan'ny Bemiray sy ny TTS ho an'ny sokady senior lehilahy A. Ny ekipan'ny Bemiray ireto miakanjo fotsy reto no nivoaka mpandresy tamin'ny isa 20 no 7 ny ady tanteraka ny lalao dia hita ho natombo tany Trakefa aza ry Rina Sirisaka ary Jules. Nisy fotoana mihitsy aza mofo ny tarihan'ny ekipan'ny TTS tamin'ny elany isa 10 notratrarin'ny ekipan'ny Bemiray nefa izany hita amin'ny fizaram-potoana faha-efatra farany. Ireto kosa ireo vokatra hafa ateo amin'ny U16 Zavavy ny MBTOL nandresy ny JCSA 730 tamin'ny latsaky ny 4 taona kosa ny JCSA dia nandresy ny Saint-Antoine 220 latsaky ny 20 taona mbola zazavavy ihany io ny MBTOL nandavy ny JCSA ihany tamin'ny isa 250 ary tamin'ny isa 550 no 250 no nandresen'ny challenger ny AT2B teo amin'ny Skanji zazalahy latsaky ny 20 taona. Ny ex 67 hectare kosa dia aniondrika teo anatrehan'ny Anjara BC tamin'ny isa 10 no 420 teo amin'ny NMB ary Ambopo dia lavo ny AT2B tamin'ny isa 850 no 220 teo amin'ny U16 zazalahy. Nentina nanafana ireo mpijery tonga maro teny Andressoro mofo nandritra roa andro io dia nisy hatrany ny fanentanana atao ihany koa ny fifaninanana toy ny tir à 3 points sy ny dunk. Samby notoloran'ny mpikarakara sy ny mpanohana amboara sy maro-pakasitrahana avokoa ireo ekipa tompon-daka.